Rehefa ela tsy nanoneviny makasika ny raharaham-pirenena Andriamatoa Norbert Ratsirahonana dia nanambara fa tompo-tsafidy amin'ny filatsahana tsy amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha an-tetezamita Anne Rajoelina Ratsaivina moa dia ity mpanolontsaina ny manokana ny filoha an-tetezamita ity no nisolo toerana an'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina nandritra ny fivoriana farany teo izay natanterahana tany Dar es Salaam tao Tanzania. Tompo-tsafidy amin'ny filatsahana na tsy amin'ny fifidianana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha an-tetezamita Andry Rajoelina araka nambaran'Andriamatoa Norbert Ratsirahonana mpanolontsaina manokana ny filoha an-tetezamita no sady anisan'ny solotena ny filoha an-tetezamita nandritra ny fivorian'ny filoham-panjakana ao anatin'ny SADC tany Dar es Salaam tany Tanzania farany teo. Zay dia tsy tanesy problema amin'ny tiako lazaina hoe tompo-tsafidy zany zao président Rajoelina sy président Ravalomanana inona no ataony lazainy SADC eny dia hoe hiezaka izy andresy lahatra mba tsy hanaovany fifidianana mba dia anjarany zany manapa-kevitra farany. Iarahana amin'ny SADC ary zareo Afrikana tatsimo manapaka ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tandrazana araka ny fanazavana ny entin'ny mpanolontsaina manokana ny filoha an-tetezamita Norbert Ratsirahonana. Tena dia anjara manokana iny anjarany tena anazy sampely fa tsy misy hoe hitsy na irony ady anjarany iny problema miaraka amin'ny SADC sy miaraka amin'ny Afrika atsimo tsy vitany hoe ianao rery manapaka an'iny fa tsy maintsy mbola hifampidininy iny hoe ahoana azay ny amafolo-kevitra zorana ohatra amin'izay hoe oka ifampiarana tsara iverena fa tsy tonga ho azy fotsiny hoe hoavy dia hoavy non fanaraka tsara amin'ny Afrika atsimo sy ny fitotrana malagasy zay hoe miverina ianao. Araka ny fanazavana ny ten'Andriamatoa Norbert Ratsirahonana hatrany dia tsy nisy ny daty izay mifaritana niaraka tamin'ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC nandritra ny fivoriana ny tanterahana farany teo tany Tanzania.